Raha fitinana zany ny fanazavana izy mirahalahy teo dia mitodika any amin'ireo mpanohana sy mpanampy satria raha jerena tokoa dia ny lafi ny fanohanana ara-tsakafo sy atao hoe ara-bola hoentina manomana izany azakazaka lehibe zany no tsy ampy teo amin'izy ireo ary hitataratra tokoa izay tany amin'ny azakazaka satria taty amin'ny 3 kilometatra na 2 kilometatra tsy atongavana ty amin'ny farany dia tapitra mitovitovy ihany ny fataperany aja sy Jean Delacroix manoloana lekenianina somary mahavariana ihany aloha izay toe-javatra izay tokoa satria raha lalao lehibe goavana toy ireny aro ny voninahitry Madagasikara amina lalao iresa-pirenena zareo kenianina raha teo no mpifanandina amitsika azy azo lazaina hoe tompony ty azakazaka lavitrezaka ity kanefa isika malagasy eo amin'izay fanomanana izay dia somary miady rery ihany ny atleta tsipony teny moa any tsipon'ireo tompona andraikitra tsirairay avy izay tokony hijery reny atleta ireny rehefa amin'ny fiatrehana lalao lehibe satria raha ho an'ny lalao an'ny nosy manokana monja fotsiny zao amin'izao fotoana izao dia efa maro ireo atleta avy aty amin'ny ranomasimbe indianina ny tonga mandraty lalao eto amintsika manomana izany lalao ny nosy izany isika eto Madagasikara aloha mbola tsy hitantaratra hoe rovina marina ny tena hanomboka izay fampivondronana ho an'ny lalao an'ny nosy izay na dia efa fatapatatra ihany ary hoe mety ho amin'ity volana novambra ity izay ny amin'iny fa ivadika eo amin'ny taranja atolona isika miofana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fifanana omen'ny confezezy ireo mpitolona aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina nanomboka ny 12 ny volana oktobra ito ka hifarana amin'ny voalohan'ny novambra ho avy izao. Atleta sy mpanazatra 420 mianada mpiangalin'ny taranja atolona aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina no manaraka ny fifanana izay tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny confezezy mpanome ny fifanana. Atleta 420 no anjaran'ny Madagasikara manaraka ity fifanana ity ka ny valo amin'ireo dia atleta latsaky ny 12 taona avokoa ny enina mpanazatra, atleta 5 avy amin'ny nosy Maurice, atleta 5 hafa ihany koa avy amin'ny Comore. Araka ny nambaran'Andriamatora Velosoma amin'ity na filohan'ny federasiona malagasy ny taranjatolona dia tanjona amin'izao fifanana izao ny tiliana sady ireo atleta mendrika azo vatsim-pianarana ka afaka hiofana any amin'ny fitoeram-pifanana ny TS any Senegal. Araka izany dia tanjona ihany koa ny fanamafisam-pahaizana ho an'ireo mpanazatra sy ho fanomezan-danja ny fanazara-tena. Ireo manam-pahaizana avy amin'ny federasiona iresa-pirenena no mitarika ny fifanana dia Frédéric Rubio sy Didier Favori. Mizara roa ny fifanana izay efa nanomboka ny alarobia teo ka tsy hifarana raha tsy amin'ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena etsy Mahamasina. De remettre à niveau dans la zone océan Indien, de remettre à niveau les entraîneurs de lutte pour qu'ils puissent être tout de suite dans la lutte moderne. On a constaté quand on fait des stages de détection de jeunes, par exemple, que les jeunes avaient toujours quelques petits défauts. Donc ça suppose, généralement, ça suppose que dans les pays respectifs, les bases ne sont pas apprises, les gestes fondamentaux de la lutte, quoi. Donc, grâce à la Conféges et la CGSOI, on a pu obtenir un stage pour que les entraîneurs de la zone océan Indien puissent monter leur niveau de connaissance afin de proposer aux jeunes tout de suite des apprentissages de la lutte moderne. Ny tapany maraina dia antsoratra no andraisan'ireo mpiofana ny fifanana. Ny tapany hariva kosa dia fampiarana avy hatrany eny ambony tatami. Toy ny mahazatra amin'ny fiafaran'ny fifanana dia misy ny katrokady andrefesana ny fifanana izay noraisin'ny tsirairay.